iva fibeazana miaina sy mity iva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. eny ary tompoko lasy tompoko vavy akafaliana indray no iarana amintsika amin'izao alakamisy fa 10 volana febroary taona 2024 sy 2024 zao dia arak'izay feokira famantarana izay fandarana iva fibeazana miaina sy mitino misy atsika indray amin'izao ray zao toloranay ny arahaba ombampiry arintsofi tanteraka isika izay manjoitsy tapaka ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'ity andro alakamisy ity dia ny fandarana moa zany afaka rahantsika any amin'ny YouTube any izy fa manomboka rapitso dia zay loha hevitra safidina ifampizarana androany dia ny hoe ny fambolekazo sy ny zava-mananaina ny fambolekazo sy ny zava-mananaina anisan'ny zava-dehibe tokoa ny fampizarana zany satria anisan'ny tena ao anatin'ny vaninandro tanteraka isika izao loha hevitra kosa ao anatin'ny taona ny hoe ho avy mendrika kokoa dia anisan'ny ataoko hoe mifandray tsara mihitsy ireo roa hevitra ireo satria ny fambolekazo dia anisan'ny mitondra antsika makany amin'izay ho avy mendrika kokoa zay dia zay no andeha ampidirantsika ny mpivahiny mpiara-manolotra ny fandaharana miaraka amintsika eto Ioly Rabe Mananjara avy ao amin'ny Gerpa miarabanao Ioly ngamba afaka sady ampafantarinao kely ihany koa hoe inona le Gerpa manahoana ny anjara andraikitra ao anatin'izay misaotra betsaka iantso injara dia miarabany injara ihany koa dia misaotra nanasa eto amin'ny fandaharana ny Gerpa moa zany na groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar dia fikambanana anankiray fikambanana mpikaroka sy olona hoe tia ny varika dia miasa momba ny fiarovana ny varika anisan'ny ao anaty mandrafitra ny tontolo iainana zay zavatra mazava ho azy ie miaraka amintsika eto ihany koa Ientso chargé de projet ao amin'ny programme environnement et développement durable eo anivon'ny centre route Madagascar io miarabanao Ientso miarabany tsara dia miarabany Ioly dia miarabany tsika rehetra mpiaino any atokantrano sy ny teknisiana ao ambadimadika ao ie dia karazany hoe fampidirana fohifohy fa toy ny mahazatra dia mizara roa ny fandaharantsika loha hevitra fampizarana ampatsahivina hoe fambolekazo sy ny zava-mananaina ny vahiny mpisehatra ao anatin'izay fiarovana ny tontolo iainana sady manana andram-piainana amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay ihany koa mpisehatra ao anatin'izany indrindra dia ny fambolekazo sy ny zava-mananaina loha hevitra fampizarantsika anasana iampitiavana anareo any amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana raiso ny laharana afahana mifandray aminay 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ireo no afahana miantso mivantana ty aminay fa ny SMS kosa dia ny 033 08 850 02 033 08 850 02 tsy ho lava resaka fa avy hatrany agnamitsika dia hiditra any amin'ny fifampizarana mahakasika ny loha hevitra manana 30 minitra tsika hifampizara ity loha hevitra ity hoe fambolekazo sy ny zava-mananaina raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao hitodika aminareo mirahavavy hoe manahoana sy manahoana fa maninontsika no isafidy hoe anisan'ny zava-dehibe ho resantsika eto amin'ity fandaharana iva mpitana fanabeazana izay ity tako hoe loha hevitra misafiditsika androany ity ie ty loha hevitra ty moa zany efa tamin'ny volana desambra angamba raha nahatadidinareo dia efa niresaka momba ny fambolekazo ihany tsika verina ihany le izy satria ilaina fambolekazo ny fampitehan'ny ala koa moa zany efa iainantsika sy misy fiatraika amin'ny be dehibe dia nampiana kely zava-mananaina le izy satria mifampiankina ireo ny fampitehan'ny ala sy ny fampitehan'ny zava-mananaina ny fahalasana zava-mananaina na mandripaka ny zava-mananaina zany ny fampitehan'ny
fampitehan'ny ala zany hoe fampiankana dia ny tokony atao moa zany dia fambolekazo sy ny fiarovana ny ala satria mifamatotra ireo ho an'ny vokatsoa ho an'ny olombelona indrindraindrindra ie arak'izay tenenentsoa zay a tena hoe mifandray misy roy fifampifandraisana zany ao anatin'io ao anatin'io hazo ny ala sy ny zavamananaina ary mifampiankina be mihitsy ireo dia fantatsika nefa ny hazo ny ala ihany koa dia mitondra vokatsoa atsika olombelona dia ireo io fifandraisana io zany a raha vao tapaka dia misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana sy amintsika olombelona dia zay mahatonga hoe tsy azo sarana ny resaka fambolekazo sy ny zavamananaina. Le hazo koa ngamba ny fanisany zavamananaina ao anatin'izay zavamananaina fa le biby resaka zavamananaina am'le ko amin'ny lafiny mazava anankiray sika dia le biby miaina ao anatin'le hazo no zavamananaina hafa ankoatran'izay ka reo rehefa hoe tsy eo le hazo iaina satria mifampiankina le izy hoe lay biby tokony iaina ao anatin'le hazo no lasibatry ny tena lasibatry ny ataoko hoe herisetra mihitsy ny amin'izay rehefa ripaka le hazo fa amin'izao fotoana izao anisan'ny antony safidianantsika ity loha hevitra ity na dia efa niresaka tsika tamin'ny volana desambra araka ny tenen'ny Entsoa teo resaka fambolekazo fa ao anatin'izay hoe famerimberenana izay no anisan'ny zava-dehibe indrindra ampitanana ny lafin'ny fanabeazana ao anatin'ny fambolekazo tanteraka amin'izao fotoana izao satria vaninandro ioritsahan'ny orana manahoana sy manahoana tsara mpahafantaritsika ny hoe karazan-kazo tsara ambolena ao anatin'ireny ny toerana tokony ambolenana azy ny fomba tokony atao manahoana sy manahoana ny afaka ampitaitsika satria sika eto amin'ny fandaharana dia mampita fanabeazana ao anatin'izay. Somary iverena kely le fanontaniana tany amin'ny voalohany aloha ataontsika karazan-javamananaina satria tafiditra ao ny zavamaniry sy ny biby dia amin'izay mivelavelatra kokoa le izy mba tsy hoe biby fotsiny na maniry fotsiny no resana. Ny hazo ambolena karazana hazo eto amintsika be dia be fa aloha zaraintsika hoe anankiroa fotsiny le izy ny hazo zanatany na ataontsika hoe hazo gasy dia ny hazo fihinam-boa izay hoe misy voa zany afaka hohanina le vokatra azo avy amin'ilay hazo. Ny toerana tokony ambolena afaka ambolena daholo ny toerana rehetrarehetra na tsy misy rano ara satria ny hazo rehefa maniry dia iny indray no troka mamerina mandona le tany mamerina loharano eo amin'le toerana fa ny tsaratsara kokoa dia any amin'ny tany simba ny tsaratsara kokoa dia any amin'ny tany simba sy tsy misy ala intsony dia manodidina ny ohatra hoe anatin'ny ala anankiray dia manodidina n'le ala ihany koa afaka atao na hoe amin'ny toerana simba le ala dia ny toerana rehetra afaka ambolena daholo ny sekoly ny akaiky tanàna manodidina ny izay misy olona afaka ambolena daholo. Io koa miankina amin'ny hoe inona ny tanjontsika ambolena an'le hazo. Za koa dia hiteny hoe aleo tsy atao hoe amboly hazo tsony fa andao amboly ala. Tena zay. Tsy le hoe hazo mitokatokana no ambolena fa tena hoe amerina indray le ala le hoe tena hoe ala hoe misy hazo maromaro mitambatra zany. Amerina indray amin'ny Madagasikara ao Nosy Maitso. Zay mihitsy. Dia hoe inona no aiza ny toerana tokony ambolena dia inona no hazo tokony ambolena dia tena hoe miankina amin'le hoe inona ny tanjontsika. Tsika mantsy ny mbola azo atao hoe miankin-doha be amin'ny hazo amin'ny ala dia raha ohatra ka hoe hazo atao fanaka no tiatsika hoe volena dia araka ny tenen'ny Entsoa teo hoe afaka ambolena daholo dia le hazo aingam-paniry zany no tokony ambolena satria ny hazo zanatany somary elaela mifaniriny dia le hazo aingam-paniry dia nefa koa hoe ambolan'ireny hazo aingam-paniry ireny tsika tsy hoe ataontsika any anaty ala le ala arovana le izy fa any amin'ny toerana hoe lavitry ny ala arovana satria misy karazan'ireny hazo ireny misy amin'ilay aingam-paniry misy koa le miparitaka be le ataontsika hoe envahissante amin'ny teny français miparitaka be dia indraindray ireny lasa mibahan-toerana ary mamono an'le hazo zanatany dia mila fidina tsara zany hoe aiza ny toerana tokony
ambolena sy le hoe inona le hazo tokony ho ambolena. Resaka hoe aiza ny toerana inona le hazo tokony ambolena anisany ataoko hoe mifandray ao anatin'izay ihany koa ngambany. Tsara fatarina ihany hoe aiza ny faritra misy atsika dia ao anatin'izay ny ahafahana misafidy hoe inona ilay hazo ambolena satria amin'ireny hazo ireny misy ny hazo mazaka tsy izay ngamba ianareo mpisehatra ao anatin'ilay fiarovana ny tontolo iainana sy manana andram-piainana be dia be ao anatin'izay hoe mila fatarina ilay hazo mazaka hafanana satria eto amintsika misy faritra tena hoe mafana be mihitsy ihany koa maina tena hoe maina sahirana amin'ny resaka rano ao anatin'ireny mila fatarina le hazo hoe inona ilay mazaka rano sy hafanana fa misy ihany koa hazo marefo tsy mazaka hafanana ka raha reny no ambolena any amin'le toerana mafana be dia mazava ho azy maty. Safidiana tsara fotsiny le azo hoe inona no miaraka ny tenin'ny olo teo hoe inona le antony ambolena mety hoe azo mitazona mba tsy coca-cola ve le tany sa hoe azo toerana mila rano le izy dia mba azo mitazona amandona no ambolena. Dia za koa mahita hoe efa tia mamboly hazo mamboly ala ny olona dia tsara foana mifampiresaka amina manam-pahaizana hoe zay te amboly hazo dia inona ny hazo tokony ambolena aiza ny toerana tokony ambolena azy karazany ohatrany ahoana tsara foana zany miara-miasa amin'ny manam-pahaizana fa tsy hoe andeha amboly dia lasa fotsiny. Misy tiako ao anatin'izay hoe tsara miara-miasa amin'ny manam-pahaizana manampy be dia be izy boky iny tsy haiko na misy boky izy iny fa navoakan'ny ministry ny fambolena sy fiompiana raha tsy diso azafady mety tamin'ny 2024 raha tsy diso le daty azafady raha mety diso fa hitantsika ny anaty internet ihany lay fanehoan-kevitra fa izay indray hazo makasika ny fihinam-boa misy tombontsoa be dia be ho antsika ihany koa io no hoe raha isafidy hazo ambolena dia misafidy hazo fihinam-boa fa atorony ao daholo ilay fomba rehetrarehetra na any amin'ny fandavahana inona le hazo ambolena inona ny fikarakarana hitantsika ao anatin'izay boky ataoko hoe boky nosoratana mihitsy le izy mampafantatra hatrany amin'ny voalohany fikarakarana fikolokoloana hatrany amin'ny tombontsoa rehetrarehetra azo hoe inona avy ny tombontsoa azo avy amin'ny hazo fihinam-boa satria isika eto manentana an'izay hoe inona ny hazo ambolena dia anisan'ny hazo tsara ifampiresahana ihany koa izay hoe hazo fihinam-boa zay. Dia zay anisan'ny fanentanana daholo reny rehetrarehetra reny fa resaka fambolehakazo atrantsika raha zavatra hita amin'ny ankapobeny ataoko hoe amin'ny ankapobeny le izy matetika rehefa aorian'le fambolena hazo dia maro ny zanakazo maty fa vitsy ny velona inona no ataoko hoe efa matetika miresaka an'izy ity eto fa tsara hoe mamerina foana mampatsiahy dia ao anatin'izay no ahafahantsika manentana ny olona andray ny anjara ndraiky ny ao anatin'le fambolehakazo mba tsy amboly fa mba tsy hanatsatoka fa amboly mba tsy ho faty zany le zanakazo aorian'ilay fambolehakazo ie. Ny fambolehakazo tsy mijanona amin'le hoe mamboly dia lasantsika dia tonga indray amin'ny herintaona na amin'ny roa taona dia loverina mamboly indray tsy mijanona eo zany ny fambolehakazo fa manomboka hatrany amboloha mihitsy hatramin'ilay fikarakarana le hoe inona manomboka any amin'ilay fisafidianana an'ilay zanakazo dia efa fambolehakazo ie fa raisiko tonga dia eo amin'ilay mamboly dia inona ny atao aorianan'izay mba tsy ho faty le izy dia ny fanaraha-maso iny angamba efa nazavaina foana arakara ny tsaratsara kokoa na 3 volana na embolana aorian'ilay fambolehakazo dia manao fanaraha-maso le fanaraha-maso jerevana hoe io le zanakazo dia io dia zay fa le raha fanaraha-maso misy fikarakarana atao amin'ilay zanakazo ambolentsika satria matetika any amin'ny toerana lavidavitra tsika dia tsy ampy rano le zanakazo nambolentsika tamin'ny 3 volana na embolana mialoha dia tondrahana rano dia diovina manodidina dia sosoana ho an'izay maty iny fanaraha-maso iny tena important be mihitsiny dia akoatran'izay misy koa ny hoe ahoana ny arovana an'le izy amin'ny afo ohatra misy le hoe angadiana kely ny anina asiana elanelana zany amin'le
le sisiny iny fiarovana afo satria afo koa mantsy ny tena anisan'ny tena fahavalo amin'le fambolena hoe mamboly tsika dia avy eo misy mandory dia anisan'ny koa zany izay afaka atao ahafahana hoe mba tsy mambolimboly fotsiny fa mba misy fitohizany le mba mitombo le izy ao anatin'ny sady any mokevitra satria tsika mikarakara eto ao anatin'ny fikarakarana aloha zany manampy an'le teneninareo miravavy teo le hoe miavy satria rehefa avainao zany le zanak'azy ohatrany hoe manome sakafo anazy sy mikarakara anazy ianao amin'izay fotoan'izay mikolokolo ngamba ny tena hoe fomba fiteny malaza anazy kokoa rehefa avainao le hazo dia mahazo iny izy amin'izay fotoan'izay mitombo ny fakany rehefa misy ainany tsara le fakany dia moramora mazava ho azy ny fomba manina ty ivelaran'ilay zanak'azo itombony rehefa avy eo dia izay ny any an-tanana foana raha ohatra hoe tena ilayntsika satria tena vanim-potoana ny fambolekazo amin'izao fotoana izao hoe tsara fampiresaka foana ho an'ireny olona manana traikefa be dia be amin'ny resaka fambolekazo ireny amin'izao fotoana izao mba tena hoe amboly tena hoe ahomby ilay fambolekazontsika na any amin'ny resaka fandavana ary misy refiny tena hoe navoaka ny tenen'ny ministry ny le nisoratan'ny ministra ho an'le ministry ny fiompiana sy ny fambolena ao anatin'izay boky ny teneniko teo izay na ny fandavahana azy ny refin'ny tany ny endrika tokony atao satria mifonto be ihany koa izay expérience kely tiako ifampizarana raha mandeha any amin'ny faritra any Amboasary Atsimo mahita an'le taretra be dia be anisan'ny mahaliana analy izy tena mahafinaritra be mijery an'le izy hoe tena nambolena zany tsy nambolena fahatany hoe natsatotsatoka fa nasiana endriny tsara mihitsy lay taretra nambolena rehefa avy eo rehefa misy endriny le izy dia mazava ho azy liny ianao sady mazoto hikarakara no tsara ny endrika le hazo avoaka rehefa avy eo dia izay tiako ifampizarana kely hoe miankina amin'ny anjaran-draikitra ny rehetrarehetra misy anjaran-draikitra ngeza be eo anatin'ireny hoe mamboly hazo eo fa tsy maninona ty tsy manasatoka tsy manasatoka napiko any izay teny njara izay kely fotsiny amin'le fanaovana fanaraha-maso manondraka manala ny ahidratsy sy ny sisa dia somary asiana bozaka kely manodidina le zanak'azo satria iny mba miaro an'le zanak'azo tsy akara amin'ny biby kely zay le teneniko izay le hoe mila zay moa le averimberitsika foana hoe mila manam-pahaizana aloha miara-miasa amin'ny manam-pahaizana foana mba tsy hoe fotoana averimaina no anaovana an'le izy amin'izao mantsy efa misy le hoe sekoly mamboly azo orinasa mamboly azo lasa ohatrany hoe ataoko hoe lamody fa tsy lasa ohatrany hoe tsy fantatra hoe inona marina le tanjona dia ahoana marina ny tena fanaovana an'le izy dia aloha miara-miasa amin'ny manam-pahaizana foana rehefa fanao an'le izy fa nisy tiako tenenina kely le nitenen'ny Antsoky eo hoe resaka bibikely dia nareny ary satria fahavalon'ny zanak'azo kely ihany koa ny biby rehefa tratran'ireny bibikely mamono azy ireny dia tsara foana manatona ny tompon'andraikitra hoe inona ny ahafahana mamono an'iny bibikely iny za moa dia mandrisika foana satria izay anisako tena hitany hoe hitako zava-dehibe le boky kely hitako izay atorony eo daholo hoe inona raha tia ny biby karazana biby mihinana le hazo dia inona ny fanafody ahafahana mamono an'le ampiasaina mamono an'le karazam-biby eo anivon'le hazo moa zany tsara fantatra izay rehetrarehetra izay matetika rehefa ao anatiny satria resaka fahasombana foana dia rehefa ao anatin'izay fahasombana izay sady mikarakara fa rehefa mamboly dia misy foana ny fahasombana ao anatin'ireny fa isika eto amin'ny fandaharana dia manamafy foana an'izay hoe fanetanana ny olona ndray ny anjaran-draikiny ao anatin'izay fikarakarana sy famerenana ny Madagasikara ao Nosy Maitso izay dia ao anatin'izay ny tsara ahoana moa zany ilazana azy hoe tsara hamerenantsika hoe manahoana sy manahoana ny mety ho voka-dratsiny ty hoe tena fahasombany ny
ala zay miasimba isan'andro taoko hoe tena isan'andro mihitsy ny fahasimban'ny tontolo iainana eto amintsika zay nefa miresaka zavamananainy tsika teo anisan'ny zavamaniry fa le biby miaina ao anatiny misy ihany koa ndaotsika ifampizara amin'izay le fahapotehan'ny zavamaniry sy ny biby angamba tsy ho resahako tsony fa somary hiditra kokoa any amina fahantrana ao satria ny ala tena loharanona renangeza be mihitsy dia raha voasimby dia tonga dia any amin'ilay fahantratsika mihitsy no voalohany dia efa nolazaina teo ihany moa izany ny fahapotehan'ny tany sy ny maharitra ny rano. Ie, ny ala io aloha zany tena hoe araka le fanoteneniko tany am-boalohany hoe tsika miankin-doha amin'io na ny fanafody avy amin'io mila orantsika mila rano ny ala no manome ny rano ny zavamananaina zay isariatsika mpizahatany monina ao anatin'io ala io dia zany hoe isika koa mila alokaloka avy amin'io ala io zany hoe rehefa raha simba zany ny ala raha misy fahapotehany ny ala isika rehetra no voakasika an'izay dia araka le nitenenenitsoa hoe lasa tonga any amin'le fahantrana mihitsiny satria le loharano karena mihitsiny zany no potika dia tsika olombelona mantsy indraindray ohatrany hoe mbola tsy mikasika atsika amin'ny vantana le izy dia ohatrany hoe tsy manohitsika manimba fa marina hoe le biby ao anatiny le miaina ao anatiny tena lasibatra voalohany fa tsika olombelona tena hoe tena misy fetraikany amintsika io rehefa simba le ala misy fetraikany be dia be mihitsy sady mifampiakina tena mifampiakina amin'ny fiainantsika olombelona mihitsy le izy satria sika ohatra any amin'ny sady mamotika fa hoe tsy hijanona ny famotehana zay le fady mamotika na ny fampiasana charbon azy anisany hoe loharano voalohany indrindra mamotika ny ala eto amintsika ny fampiasana charbon zay any an-tanana ny olona hoe mba hitady inona moa zany inona filazana zany hoe fa mba tsy hampiasa hazo tsony fa hitady fomba hafa ahafahana mahandro sakafo zay le izy dia zay ny any an-tanana ny tsirairay azo atao tsara mihitsy na ny mpanao solaire mampiasaina ary ny masoandro ao anatin'izay hoe ndaotsika hampiasana gazy ary marina ny herinaratra misy ihany koa azo ampiasaina fa mbola vitsy ihany koa indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra hisitraka an'izay herinaratra zay nefa le fampiasana charbon tena anisan'ny mamotika ny hazo be dia be nefa le hazo potehantsika tsy sika amin'izao fotoana zao ihany no lasibatra amin'ny vokadratsiny fa ny taranaka faramandimby ihany koa ao anatin'izay dia anisany hoe simba tena ataoko hoe isika amin'izao fotoana zao raha mamotika hazo dia manimba no avin'ilay taranaka misy ihany koa tsy zay mihitsy tsy hoe ho atsika zao ihany le zavatra ataotsika fa tena le hoan'le taranaka any aoriana mihitsy ie hitodika kely aminao za ioly ianao sady ao anatin'ny gerbe dia misy le murian misy ara-tantara izy io tsara mpahafantaritsika eto ihany sady betsaka ataoko fa mininy tsy mpahafantatra an'izay fa anisany hoe sady inany tsara ho fantatra ao anatin'le izy aloha zany fa raha mifahalalaka vokatry ny fifampizarantsika ihany koa anisany manampy amboly hazo ihany koa lay gidro kelytsika eto Madagasikara reny ie tena marina mihitsy zany ny varika na gidro moa ny filazantsika anazy amin'ny teny gasy le murin no amin'ny teny frantsay izy ireo dia biby zay zanatany eto amintsika isika ihany no manana anazy manana karazana 12 isika eto Madagasikara dia miparitaka amin'ny ala rehetra misy eto Madagasikara izy ireo efa tany amin'ny 10 tapitrisa taona tany nisy anazy teto amintsika zany hoe mbola tsy nisy ny olombelona dia efa teto izy mbola tsy zany hoe olombelona namboly azo zany fa izy efa tao ary anisan'ny fifandraisan'ny ala sy ny zavamanany ny biby zany io asa ataony hoe mamboly azo izy misy karazana varika misy karazana hazo
tsy maniry raha tsy mandalo amin'ny hoanina zany le voany satria ny varika misy mihinana voankazo fotsiny ny hoaniny tsy hoe voankazo fotsiny moa zany fa ny akamaroan'ny sakafony hoe voankazo dia misy karazana hazo ao anaty ala ao tsy maintsy mandalo any amin'ny tsinainy dia rehefa mikaka izy dia iny maniry misy karazana azo dia tsika olombelona zany raha tsika manao an'izay mety hoe ela fa izy manao an'izay zavatra izay dia izay anisany hoe mahazava-dehibe an'ireo varika ireo hoe mamboly azo izy. Anisany anankiray ihany koa malina be le izy satria misy voloina misy volombolo mantsy ireo varika ireo rehefa mitady sakafo misy karazana varika mihinana ny atao hoe nectara dia reny rehefa mihinana an'ireny izy dia le vovombony amin'ny hazo iny amin'ny voninkazo iny iny mantsy rehefa ny hazo mantsy mila misy an'le hoe misy lany misy vaviny mila fanakaiky dia zay vao manome an'le voankazo dia anisany rehefa izy mitady sakafo iny zany dia mitety hazo dia iny volony iny mitondra ny vovombony iny mifanantona dia anisany hoe ny hazo tsy afaka hifanantona fa zany hoe ilain'ireo hazo ireo zany le varika anao an'izay asa izay tsy vitan'olombelona zany hoe andeha anao an'izay hitantsika zao jerentsika zao raha miresaka momba ny vanilitsika misy karazana vorona nanao an'iny zavatra iny tsy misy izay nefa eto amintsika dia tsy maintsy ny olombelona no manao an'le izy dia nefa ny any anaty ala tena hoe ataon'le varika izay anisany ataoko hoe mahalaza anazy tsotra le mampifady an'ilay zavamaniry lasy vavy dia vokatra izay ny azahoana an'ilay vokatra. Anisany tena hoe sady malahelo moa zany mahita an'ilay fampitehana ala be eto amintsika dia ao anatin'ireny misy na mifaritra rovana azy dia manina ty miasimba sady pitehan'ny olona nefa raha miainga amin'izay zavatra fampizarany olo izay anisany tena mahafinaritra be izy hoe kay ve reny le bibikely gidro varika reny anisany manampy antsika ihany koa anatin'ny fambolekazo dia raha vonoantsika moa zany reny zay ny any tanana antsika rehetrarehetra hoe ndao reto mba tsy vonoana lay tsy dorana ny ala rehefa dorana le ala dia mazava ho azy maty le izy nefa le izy any zavatra mahafinaritra kely reny tena hoe mahafinaritra za moa anisany tena be ty an'ireny karazam-bibikely reny dia izy ihany koa anisany mandray anjara ao anatin'izay fambolekazo zay raha miainga avy amin'ilay andram-piainana voka-pikaroana ataonareo moa zany ao anatin'izay fianarana atao izay dia te hanampy kely aho hoe raha ohatra zany ka hoe tsy misy tsony ny ala mamotika tsika mandoro dia tsy hisy tsony koa ireo varika ireo dia rehefa tsy hisy tsony ireo varika ireo dia tsy misy fahatapahana fiainana mihitsy zany ao anatiny ao misy aty zavatra ity mety hoe mbola tsy fantatry ny olona dia ampahafantarina fa tsy hoe ny ao anaty ala ihany koa nge ny asan'ireo varika ireo misy karazana varika anankiray ayay izy io varika io moa zany efa miferitreretan'ny olona anazy dia hoe biby loza biby mitondra loza fa anisan'ny asa ataon'io varika io raha any amin'ny avaratra atsinanana amin'ny Madagasikara mamboly girofle jirofo fantatsika tsara hoe ohatrany ahoana ny zava-dehibe amin'izany jirofo zany eo amin'ny toe-karena sy ny toe-karenan'ny olona misy bibikely izay atao hoe andrehetra mihinana an'io jirofo io dia tsy hitan'ny olona hoe ahoana ny iarovana an'ilay jirofo amin'io bibikely io dia tsy maintsy tapahana dia rehefa voka-dratsin'izay eo amin'ilay toe-karena tena hoe toeraka fatiantoka amin'ny zareo ary io tsy hita mihitsy rehefa mandalovan'io bibikely io ny jirofo dia maina tsy hita mihitsy hoe aiza le izy no mandeha fa ny ayay le varika tena hoe ataontsika hoe karazana varika miavaka amin'ny fomba fisakafoanany dia izy manana niny hoany lava be iny manana niny nifiny iny izy fantany hoe ato misy an'le biby dia hainy hoe ahoana ny akanana azy tsy mila hoe manapatapaka ohatry ny olona na hoe tena hoe manao hoe misy fahavoazana ngezabe zany le jirofo zany zavatra zany zao na anisan'ny tombontsoa ho azontsika avy amin'ireo varika ireo na hoe ireo gidro ireo raha sombaintsika ny ala
tsisy tsony izy a ovonotsika izy a dia tsika ihany sikipsika ihany mizaka ny vokany zay ny tanany eo tena misy tsy vitan'ny olo tokana ny fiarovana azy ity makasitraka be diabe aloha amin'le tena hoe ianao anisan'ny fikarohana manokana ataonao zay resaka ayay zay dia sady fifampizarana manokana satria maro ny tsy mahafantatra an'izany rehefa tsy fantatra matsy le izy dia sarotra ahoana moa ny ahafahana miaro le zavatra ahafahana misehatra ao anatin'ny zavatra tsy fantatra na te hiaro ary ianao dia mamodika mety hamodika ihany ny ao an-tsaina mety tsy mahafantatra hoe inona avy le tombontsoa an'ity dia mamodika fa zay zany lay tombontsoa ao anatin'le izy any tanana antsika hoe misy anjarany raikitra sika rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra niza nija ataoko hoe ny miaro an'izay varitra izay tsy anisan'ny tsongaina teto manokana izay fa be dia be ny any tanana antsika dia hoe ndao arovana ny tontolo iainana zava-mananaina daholo ireo toantsika ihany koa sady akinany miakina amin'ireo ny fiainantsika dia mandeha ny ora mbola be diabe sady mahafinaritra be ny fifampizarana fa ndaontsika hitodika any amin'ny piaino namana Roland ndalo mba asitsika fiokira kely tonga amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana sika ho anao zay zao zao vao miaraka aminay fandaharana Eva fibiazana miaina somtino arahinao fa tsy hivitro kely ny loha hevitra hoe ny fambolekazo sy ny zava-mananaina zay ny loha hevitra ifampizarantsika dia anasanay ampitiavana verina kely ny laharana afahanareo mifandray aminay ndao aza misalasala miantso amin'ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny SMS dia ny 033 08 850 02 033 08 850 02 salama tompoko za manana velarantany hektara afaka miara-mamboly hazo kove nareo inona remi mabe tany manitra le hoe miara-mamboly azo angambany aloha ataoko hoe tsy voatery hoe miaraka amin'le vahiny etry ihany fa any amin'ny toerana misy atsika ireny misy fikambanana be dia be afaka iarahana mamboly azo dia afaka manantona ny fokotany ihany koa fa tsy voatery hoe isika ireto sady anapiko kely za aloha anisan'ny tonga dia miderako be anao le sady manana tany velarantany lehibe anao dia anasanao hoe afaka miara-mamboly hazo ve satria raha manasa an'izay ianao dia anisan'ny efa manana faniriana hoe te handrakotra halan'io tany io dia tsy vitan'olo tokana izay fa afaka mifanentana mitady olona iny anivon'ny fiarahamonina iny ndao aloha raisitsika ny namantsika dia tohizitsika izay fifampizaran'izay miarahaba tompoko afaka tafiditra ianao maneho hevitra avy hatrany ie afaka miverina rehefa avy eo tohizitro kely le izy teo hoe afaka mifanentana sika ny anivon'ny fiarahamonina eny miara-mamboly amin'ny remi ngamba raha tsy diso ny anaranao entanina reny fikambanana reny ihany koa fa ampifandraisiko tsika moa an-tanimandry hoe aiza ho aiza zay fa ampifandraisiko ihany koa misy mpizara zanakazo isika atao anivon'ny centre Madagasikara ampafaka patsahivon'ny Entso ngamba zay manahoana sy manahoana satria na tsy eto ary le olona afaka maka zanakazo ohatra azo raisina hoe mety misy ihany koa mpizara zanakazo ny anivon'ny ie atreto aloha zany ny tena malaza kokoa dia ny tsy haiko raha afaka manao anarana ny tenako ny graine de vie no tena mahenika Madagasikara mihitsy ny fizarany zanakazo fa raha ho an'ny centre arivo Madagasikara manokana dia ny Ambohitraivo dia atreto aloha zany dia tsaratsara kokoa hoe le mponina eo atoerana manodidina ny Ambohitraivo no tena cible voalohany indrindra satria mba fampianarana ao anazy ihany koa le izy ny tena atreto aloha zany matetika koa misy an'le orinasa na fikambanana araka ny tenenin-jara teo hoe mamboly azo mitady toerana reny koa afaka iaraha miasa
rehefa hoe tianao ambolena hoe ambolena le toerana le tany anananao. Ie zay zany be deabe reny hoe mpizara zanak'azo reny fa mahafinaritra le hoe misy faniriana ao anatintsika te andrakotra ala ny velaran-tany misy eto amintsika malalaka Madagasikara fa malalaka tsy misy ala vitsy ny tany tena hoe mbola rakotra ala na le rakotra ala ary miasimba tsy mitsahatra miasimba. Aty aminay ozy ny namantsika ny hazo maniry tsara daholo mahafinaritra raha ohatra zany ihany. Zay zany tena zay ny irina Mahafinaritra be zany. zay ny irina hoe mba haniry tsara ohatra zany daholo ny hazo fa misy tena hoe tsy maintsy mamboly ianao vao misy le hazo maniry rehefa avy eo dia ireny any tanana hoe ndao mba hiaraka amboly hazo isika rehetra. Salamy raha arovana ny tontolo iainana dia tsy tokony vonoina ny zavaboary reny, tsy tokony tapahana koa ny ala fa misy fiantraikany amintsika olombelona raha potika ny ataoko hoe tontolo iainana satria tapaka ilay afatra nalefanao ry namanay. Voafehan'izay mihitsy moa zany le resaka tena zay tsika olombelona ihany no tsika olombelona ihany no mizaka ny fiantraikany. Sika no mamotika dia tsika ihany no mizaka ny vokany rehefa avy eo io tsy misy hoe lay biby kely ao anatin'ilay ala ny andeha hamotika an'io fa isika olombelona ihany manana fahefana feno tanteraka hitrandraka an'io zavaboary io trandrahana tsy amin'ny fomba tsy ampeverana hoe tika mamotika tena ataoko ngamba zay mihitsy ny mety masisika ilay fomba fiteny fa mampita hafatra ao anatin'izay. Salama tompoko, za manana voana papay marobe ato an-trano ka rehefa mandeha manao vakansa mandeha fiara za dia afafiko afafiko amin'ny sisindalana lay voana papay tsy haiko hoe eny tsy haiko ozy izy le namantsika namaniry ngamba zao mety leso zany lesona azo atao efa maromaro ihany manao an'izay hoe rehefa mihinana voankazo dia angonina le izy dia rehefa mandeha tsy sachet na anana na riny eny amin'ny arabe na any an-dalana sy ny sisa fa rehefa mivoyage dia mba le voana voana voankazo tsika iny no tena hiderako ny namana aloha ty tsy haiko eny misaotranao an'izay nandefa an'izay SMS zay fa na za manokana ary zao manentana amin'ny fandaharana eto tsy nanana eritreritra zany mihitsy hoe andeha rehefa eny an-dalana eny dia hoentiko ty voana voankazo ty dia andeha afafiko fa anisan'ny fomba ray ihany tena fomba afaka atao zany tao amin'ny fiangonana misy ana moa zany dia nanisy an'izay fanentanana zay dia arao vavaka koa mbola tsy tary zara mbola tsy tary tena tsy tara mihitsy ka fa tsara ihany koa nefa papay moa zany satria voana papay le teneniny eto raha eny amin'ny sisin-dalana ataoko maniry le izy fa raha hoe tena tsy ratsy lay fomba le teknika entina mandrakotra ala atsika hoe entina fafiny an-dalana fa raha voana papay ngamba raha ny andram-piainana hitako hoe nambolena ny papay mila tany malemy raha tena mokatra sy tena azo vokatra ao anatin'izay dia eny amin'ny tany malemy tany efa ambolentsika ireny ny tena fambolena anazy fa sarotsarotra le tena hoe velariny sy ho tombo lehibe izy ahafahana mihotony vokatra azo avy aminy rehefa avy eo raha eny amin'ny sisin-dalana izy no afafy dia tsara ihany koa ngamba ao anatin'izay raha hoe mamafy ihany ka raha hoe tsara mandray raha tsaraina zany le fomba nampianarinao anay dia mba midina kely dia afafy eny amin'ny tambolon'olona koa izy afaka azo atao zany ataoko tsy torohevitra ratsy mihitsy zany mety hoe papay ngamba nyresany eto fa hoe mety hoe raha voankazo voana voankazo manga mety afaka atao isika ozy mamboly hazo eto amin'ny tantsika nefa mahagaga sy mampalahelo dia ny any ivelany indray no mibaiko antsika amin'ny fampiasana azy ohatra ny bois de rose tafidy trany amin'ny fanehokevitra avy aminareo anao miditra ny toe-karena raha izay resaka izay iny angamba ny tsy hoe anaovantsika resaka be satria samy matsapa tena hoe ohatrohatra ahoana ny tokony atao dia inona ny fiantsika tokony atao mba tsy haviana amin'izay ihany izay fa tohizana foana ny fambolena hazo na dia misy ara izay toe-javatra mitranga izay
resaka ty moa zany misy fifandraisan'ny be dia be io hoe tafiditra any amin'ny anjara andraikitry ny olona any amin'ny ambaratonga ambony any satria resaka bois de rose ny eto fa misy ihany koa ny anjara andraikitry ny olona ny fotony mba tsy handripadripaka fatany an'ireny zay ao anatin'ireny resaka tafiditra hatrany anatin'ny kolokolo ihany koa zay resaka hoe bois de rose zay satria misy fanondranana makany ivelany resaka fiarovana moa izy ity dia vitan'olo tokana io tsy hoe olona ray na olona vondron'olona ray no voakasika an'io fa tena hoe hatrany amin'ny ambaratonga any fotony sy hatrany ambaratonga any tampony hatramin'ny fanjakana tafiditra ao anatin'izay daholo dia misy andraikitra tsirairay zany eo misy hoe mety hoe andraikitra eo anivon'ny mpiaro ihany fa misy hoe andraikitra eo anivon'ny fanjakana zay tsy afaka hoe idirana lalina. Ny fampianarana kely fotsiny angambany dia hoe aleotsika tsy afampanao hoe satria ihany na manao an'izao dia tsy ihany manao an'izao dia tsy hanao an'izao tsony fa tohizana foana ilay fambolena. Fanazana zany afaka entanina ihany ny olona hoe ndao mba hampanjaka ny marina ny rariny sy ny hitsiny raha tena hoe hotrandrahana le harena voajanahary eto amintsika isika no misitraka anazy tombontsoa azo avy aminy mba tsy hisiany kolokolo dia ny anjara andraikitra ny tsirairay ao anatin'izany mila fantarina hoe manahoana ny tokony mba ho tombontsoa ny malagasy no azo avy amin'ilay harena voajanahary eo aminy. Salama tompokozany namantsika ny aty aminay tena mazoto mamboly hazo fa noho ny orana be loatra dia maty ilay zanakazo. Iny angamba ny eo amin'ilay teknika fambolena an'ilay zanakazo tsy atao rehefa mametraka an'ilay mamboly an'ilay zanakazo tsy atao lalina be tsy hoe n'ilay zanakazo ray manontolo dia mbola misy elanelany be zany le eo amin'ilay tany sy le filetehan'ilay zanakazo fa somary atao midongona kokoa zany dia eo ambony iny le izy dia amin'izay mba tsy tototry ny rano ao ilay zanakazo satria lavaka be dia le lavaka be ataontsika dia ery ambany be ary ilay zanakazo no mipetraka fa sina midongona kely aty ambony vohitra aty ambony dia le ahitra kely manodidina ilay zanakazo tsy adino. Mety hoe tsy voaresakitsika teo angambany koa fa tsika zao anatin'ny fiovaovan'ny toetrandro dia anisany ihany koa hoe mety hoe lasa betsaka kokoa le rotsakorana noho le rehefa hoe avy zany ny orana dia misy tonga dia le rotsakorana be iny dia misy rika ihany koa dia zay koa mety manimba le oetindrika le zanakazo dia ao anatrihan'izay ngamba ny mety hoe mila mitady teknika hoe ahoana ohatran'ilay antsika rehefa ny tambary ihany asiana lalan-drano kely raha ohatra ka toerana avo be ohatra dia midina mitsotsorika ilay izy dia asiana lalan-drano kely mba tsy hiangona ao anatin'ilay zanakazo le rambo. Tiako any an-tanana foana angamba ao anatin'ireny hoe raha tsy ampy ilay fahalalana tena hoe te hamboly fahalalana feno entina mamboly hazo aminareo dia tsara manatona an'ilay olona tena hoe manana traikefa ao anatin'ilay izy satria le izy zao tena hoe ianao tena hoe maty le zanakazo fotoana ny orana zao dia maty le izy fa amin'izao mihitsy le tena fotoana ny fambolena hazo zao izy ary tokony tena hoe ho velona daholo ny zanakazo vilena noho ilay hoe any amin'ny raha amboly hazo any amin'ny vaninandro any amin'ny fotoana maitany iray no amboly le hazo dia mainka izy ho faty fa amin'izao mihitsy ilay tokony amboly hazo satria zao le vaninandro iavian'ny orana dia tsy tokony ho faty le hazo zay le ilana le teknika hoe tsy ho faty le zanakazo ambolenao satria tany efa mando dia mila fantarina hoe inona le zanakazo vilena aloha ahoana ny fomba ambolena azy mba tsy ho faty le izy rehefa avy eo satria na ianao ne sady reraka fotsiny rehefa avy eo no hoe mety ho kivo hoe zambo anamboly ihany dia maty dia zay ny antonana hoe tsara fantarina hoe inona avy ny fomba tokony atao mba tena ho velona ilay zanakazo vilena. Salamy avy aty Masoa Iosy ihany oziny namantsika anay zao mamboly hazo anay zao aty mamboly hazo dia ny hazo fihinam-boary hazo ala kasia fa navita 300 fototra anay tany ny tany ozy anay manokana dia rainy ianareo hoe
maromaro ny olona takanareo dia kopakopa peo an'io sy ihany kopakopa tanana ihany koa ie dia zay moa zany sady fanentanana hoe ndao mba hiaramboly hazo daholo mamboly tena hoe mamboly fa tsy variana makasary dia zay salaminareo ao hoe tena ilaina ozy ny fambolekazo ny anay hazo amin'izao ny anay ny hazo amin'izao satria efa vitsy ny hazo eto an-toerana dia amin'izao zany mba hitako miova satria tena mamboly hazo ny olona ie fa ny okevitra moa zany mahita ny fa hoe tena mamboly hazo ny olona tena zay mihitsy ihany koa miaramba tompoko raisinay ianao tafiditra aty aminay salama ndao afaka maneho hevitra ie miarabanao da ary menanao izay zay miantso zany tompoko tamin'ny de folo sy roa arivo nakaty zao olotsotra ny miantso mba aty amin'ny fiadanana aty ampangabe aty fa mbana voly eo amin'ny arivo fototra eo zany zao makasitraka anao isan'ny zanako efa na voly arivo fototra avy fa ny tena mba angatana mba olana zany manahirana aty aminay le omby aty amin'ny commune Pangabe mahiriza fiadanana ianao mamboly dia omby le omby tena manapitety ie lasa angamba izy namanareo aloha ie lasa izy fa efa tafita ny avatra ngeza be tianao ampitainao atao anatin'le izy dia raina aloha izy mamboly hazo 2 arivo fototra izy teo raha tsy diso hoe antsosy ioly ny efa voavolony fa nasiany indro kely le izy ilay indro kely dia vokatra ilay ataon'ny olona eny fotony fa ny tanana avy amin'izay antsosy ioly iny ny tokony anjara andraikitry ny olona eny fotony mba tsy fanimba ilay fambolena hazo fa mba hiaraka hikarakara indrindra zay resaka omby zay ataoko hoe fahavalony hazo vilena ny omby anisan'ny tena olana raha ho an'ny centre rup Madagasikara dia iny zao anisan'ny olana anankiray koa any amin'le toeram-pamboleny centre rup Madagasikara zanakazo satria rehefa lasitsika mamboly androany dia tonga rapitso ny mpiandriondry tonga dia hitsahan'le izy dia maty na ny lehibe tonga dia amatoran'zareo omby dia voarivotra tonga dia tapaka dia izay foana le olana ny sosikevitra aloha zany tany am-boalohany dia nasiana soratra hoe tsy azo ampidirana omby fa tsy na omby le izy dia ny faharoa dia hoe ny pony eny toerana mihitsy no nasaina mifanentana dia nasaina mpiandro moa zany afaka ilazana gardien hoe mba hanara-maso an'le zanakazo satria le zanakazo efa ngeza be sy mivelatra be dia be eo amin'le toerana dia mila rahana maso dia ny tany amin'ny fokotany koa afaka atao zay ie zay ngamba ny hitako hoe mety hoe fifampiresahana aloha fifampiresahana amin'ny samy manodidina dia resaka amin'ny lehibe eo toerana koa hoe inona ny afaka hoe atao hisorohana an'izay fa ny fanentanana majinidinika atao ihany fampianarana anazy hoe ty zanakazo nambolena ty nge ohatr'izao ny hafarany dia ohatr'izao ny tombontsoa azontsika avy aminy dia fa tsy tombontsoa an'ilay olona mamboly fotsiny fa tena tombontsoa an'ny olona manodidina indrindra ataoko hoe malagasy manontolo mihitsy ny na le omby koa raha mety hanana tombontsoa tsy mety fa tena manana na dia hoe tokony na dia eo ary ny afato-ilay olona fa te hanampy an'ilay namantsika ny antso teo ray aman-dreny fianoko azy te hanao antsoavo tena ataoko antsoavo mihitsy le izy hoe indrindra raha tsy diso avy any Pangabe izy teo ndao riponina Pangabe raha mamboly ilay olona aza ampidirana omby satria fahavalon'ilay hazo vilena ilay omby ampidirina eo mba mitady toerana hafa ilay toerana hafa tsy misy zanakazo vilena no ampidirana omby satria ny omby ihany koa fa nanana fiompiana iny tsy afaka vonoina fa mba toerana hoe tsy misy zanakazo vilena no ambolena azy hitadiavana ny hahitra hoaniny fa ilay hazo vilena dia mba entanina tsona isika rehetrarehetra hoe aza mba fatotra eo amin'ilay hazo na iza ihany koa maheno ny fandaharana aza fatotra re eny amin'ny toeram-pambolekazo ny ombontsika aza ampidirina any fa tena fahavalony
hazo filena indrindra raha hazo mbola madinika kely reny ny omby sady potika izy dia reraka ny mpamboly sika ihany no mizaka ny tsisy tompontsoa azo tsika ilay rehefa efa potika lay zava-maniry tokony ho tsara dia anjara andraikitsika rehetrarehetra izay anaovana antso avy satria anjara andraikitry ny olona rehetrarehetra tsy ankanavaka ie salama RDB tena tsara ny lohahevitra fa arahana faharetana be ny fambolena Nin nataonao dia mila fareta mila fanaraha-maso tena mila fanaraha-maso le fanaraha-maso sy azo tsaraka le nyteneniny to iantso teo hoe io izy io hoe io le zanakazo fa tena hoe le fanaraha-maso mikarakara manondraka mihafa mamono bibikely sy ny sisa tena be dia be ny fikarakarana azo atao fa zany ihany koa afaka natonana ny mpisehatra malalany manana draikefa tsara anaty izy io inavy fikarakarana tokony atao raha tena hoe ampahomby le zanakazo tsy tokony atao lavitra ny tanàna ilay fambolekazo fa tsy misy manara-maso raha izao koa no ambolena ve tsy hoe fa tara orana satria zany le fanehokevitra hoe tsy tokony atao lavitra ny tanàna le fambolekazo dia manaraka an'izay hoe raha tsy izao ihany koa ve ozy no mamboly tsy efa tara ny orana ataoko ngamba le hoe tara ny orana tonga dia valiko hoe mbola tsy tara satria na ny orana tsy tamin'ny alina sa tamin'ny fakomaly alina tena mbola orana be parin'ny andro miteto Tananarivo tsy parin'ny andro moa zany fa filaza masaka ihany koa mbola ao anaty fotoam-pahavaratra tena fotoana ny orana be tsara mihitsy zao ny centre roi Madagasikara zao dia amboly hazo amin'ny sabotsy ho avy zao dia le hoe tsy lavitra tanàna raha ohatra ka misy tany malalaka eo amin'ny tanànanao tanàna misy anao dia tena hoe afaka atao eo fa matetika lavidavitra ny tanàna foana vao misy tany malalaka afaka ambolena dia afaka hoe lanjalanjainy sady manao eo tanàna no manao koa aty amin'ny toerana hoe hafa fa araka le nazavainy entsoa hoe tsy voatery hoe isan'andro ianao ny andeha hijery any fotrany hoe afaka 2 volana afaka 3 volana mandeha mijery manara-maso an'le izy ny anapiko an'izay fotsiny ngambany le fambolekazo tsy hoe voatery arivo na 20 fotsiny raha vitanao na 10 eo akaikinao eo dia efa anisan'izay le teneko hatrany amboalohany hoe na eo amin'ny sekoly ary dia efa fambolekazo salaminareo telo mianadahy Bernico avy aty Iosiany zahay Bernico avy aty Iosiany izahay tanora ny fiangonana ekara amin'ny asabotsy zao dia amboly hazo no sady karakara izay efa nambolena ngamba ny ratsy tapaka teo miara-mamboly hazo zany tsika amin'ny sabotsy fa ianareo Bernico any Iosy fa izahay aty mahitsy Ambohitra vao Antananarivo ny centre roi Madagasikara dia ataoko fa misy be dia be ihany koa ny amboly hazo any rehetrarehetra ny tanàna tsy sasatra hoe ndaontsika hiaraka anamaitso ilay nosy novadika mena miarahaba anareo ao amin'ny fandaharana marina ve fa manimba ny nofotany nofotany reny hazo akasia reny nefa mora maniry ny akasia aleo ataoko hoe mitroka rano haingana be mihitsy izy dia mora maina le tany aleo kokoa any amin'le hoe mitroka rano ngamba fa tsy le nofotany tany loatra dia anisany ihany koa io le aingam-paniry araka ny teneny teo dia mora miparitaka be dia reny karazana hazo reny le hoe atao ambolena lavitra n'le ala zanatany satria izy amin'le mora miparitaka anazy zay dia mamora manjaka an'le toerana misy anazy dia le hazo zanatany ny hazo zanatany mantsy ataontsika hoe fragile ihany dia mora mamono an'ireny hazo zanatany ireny zany izy raha vao hoe any akaiky ny ala arovana no ambolentsika anazy za moa zany tsy dia manana hoe manahoana loatra ny fahalalana n'ilay hazo akasia fa tsara fantarina ihany koa zay hoe inona ilay hazo mitana rano tsara ambolena efa niteneniko teto satria izay no ny fampizarany ilay olona nanana traikefa profesora ny fampizara hoe ny bambo dia
anisany hazo mitana rano tsara ihany koa mamboly azy ireny tsy haiko raha olo fa manana expérience amin'izay fa anisany ny bambozy dia anisany hazo tsara ambolena satria ireny no anisany mitana amandona fa mifandraika amin'izay ihany koa misy hazo mandritra loharano dia ny akasia moa zany tsy haiko hoe tena mandritra ve izy io ny kinina ihany koa raha tsy diso hoe kinina ihany koa anisany mandritra hazo zay ilay safidianana hoe inona ny hazo tsara ambolena anapiko an'le tenin'ny olo teo fotsiny raha mahatsikatro tsika any amin'izay toerana misy akasia dia matetika akasia daholo no manodidina anazy tonga dia maty daholo le hazanatany manodidina satria izy no manjaka eo amin'ilay toerana. Tena mahafinaritra zareo no mamboly hazo sady raha mijery ireo hazo maniry tena maitso ny tontolo iainana. Tena zay ka zay ny le mahafinaritra sady misy tombontsoa mara-pahasalamana io no maso fafinaretana sy ny sisa rehefa maniry io sady loharano karena ihany koa ny rehefa ngeza le izy dia sady fidiram-bola be dia be zany ny tombontsoa azontsika amin'io fa mety loha hevitra manaraka efa mpizarantsika eto indray manahoana ny tombontsoa azo avy amin'izany hoe fambolena hazo zany. Salama aby nareo any avy aty amin'ny district Niosy commune Anala Voka ihany no manoratra. Salama aby ray anareo any Niosy ihany fa dia zay tapaka moa zany le SMS tsika tany SMS namantsika. Salama RDB zay efa mandavaka ambolena hazo amin'ny tany 7 hektara eo no eo. Faly betsika mpisehatra ao anatin'ny tontolo iaina eto izy rehefa tsara dia entano ihany koa ilay mpiarabelona olo sy entso tapitra ny fotoanatsika hiala eto amin'ny fandaharantsika itotsika aminareo manahoana ny afatra farany ve misy hoan'ny mpiaino alohan'ny atarazay eto fanentanana. Tena nafinaritra ny fandaharana dia nafinaritra koa ny fampitafatava teto mbola betsaka zavatra afaka resana fa ny fotoana moa voafetra fa ny zavatra hitako amin'ny afatry ny olona dia be dia be ny olona efa mazoto mamboly azo sady maly hoe tena hoe tsy anatina fikambanana fa tena hoe anazy manokana dia zavatra hitako hoe tsy voatery iandry fanentanana sy andry fikambanana sy andry olona marobe vao afaka mamboly fa rehefa hoe manana tany ianao tianao ambolena dia mambolena na 10 na 20 araka ny tenen'ny entsoa dia efa misy ihany koa toerana afaka hoe manome zanakazo maimaimpona dia andao amboly andao amerinandray a Madagasikara olo sy maitso ho feheziko fotsiny angamba ny afatra fara sady fanentanana miaraka aina ny ala tena aina ngeza be ho antsika sady loharano karena ho antsika anisan'izany ny arena azo avy amin'ny tsy fahasimban'ny ala ny varika sady manampy kely any olo zay dia mifampiankina ireo tena mifamatotra tanteraka tsy afaka hoe misy ny ala dia tsy misy mivarika na koa hoe tsy misy mivarika dia misy ny ala fa tena mifampiankina tanteraka dia loatra hitsarina amin'ilay fambolekazo fotsiny fa tena hotohizana any amin'ny fiarovana sy ny fanaraha-maso indrindrindrindra mba tena isy vokany. Amafisa zay fanentanana zay ndao hiaro ny tontolo iainana hiaraka andray ny anjara ndraiky tsika rehetra dia izay no ametrahana iny veloma mandrapitafa makasitraka anareo entsosy olo ny fampizarana pita zay loha hevitra fanabeazana mahafinaritra be tena ekinan'ny fiainantsika manontolo zay san'izay tontolo iainana makasitraka anjara dia makasitraka ny entso ihany koa dia makasitraka amin'ny mpiaino koa makasitraka namana Lanto sy Roland atao amin'ny teknika napitany mionjam-peo any anivon'ny tokantrano tsirairay zay misy atsika any ihany koa fankasana isika mpiain'ny fandaharana ho anareo any an-dakozia any ataovy matsiro be ny nandro satria fa kaiky izao ny ora amin'ny 12 dia isika zay rehetra nanjoy ny fandaharana na iza toerana misy atsika dia mirary herinandro eny efa faraparina moa zany ny herinandro mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra dia izay no ametrahana iny veloma mandrapitafa ary manome fotoana ho antsika amin'ny ora fotoana manaraka indray raha riva amin'ny valora sasany alina no miverina amin'ny fandaharana fa afaka rahasika ihany koa ao amin'ny YouTube ny RTP live manomboka rapitra zay na manalanto ndao ary mirary soa atsika dia veloma tompoko makasitraka. Eva fibeazana miaina sy mity. Eva
fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.